Faly-miarabantsika tsy arareavindrehetra sy tia talata maraina fa folo ny volana desambra ity manona fahasoavan'ny tompo aminao hatrany izay manaraka ny ten'Andriamanitra eto. Alohanderantsika ny amofinaina an'io dia vavakisika. Andriamanitra tsara indrindra izay an-danitro, mbola velom-pisaoranao izay eny amin'ny tombonandro izay omenao anain'io, mangataka aminao izay mba ho taritanao hatrany ary aoka ny tombo fanantenana aminao ny tsirairay avy eto. Ny tena ina raha eo fahavonikenao izay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinaina antsika androany dia manao hoe fantaro ny zavatra rehetra. Ilaina Mateo 7:5-10 manao hoe mitandrema ianareo fa andrao voafitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ny onjy fa ao anatiny dia ambodia mitoa izy. Amen. Teo amin'ny asa netsoan'Andriamanitra anay mivady dia ny tompo no navelanay hanapaka sy hanao ny javitry ny asa ao anay ho madama White. Ary notanterahany tamin'ny alalan'ny reto mpanompo ny jafiny. Matetika izay hozy izy no nampitandremana tamin'ireo lalan-diso. Naseho taminay kosa ny lala marina sy azo antoka izay voafaritra mazava amin'ireo asa rehetra izay mifandraika amin'ny asa fanompoana izay nasaina nataonay. Amin'izany no ahafahako milaza marimarina fa fantatro ny famitany Satana ary fantatro ny fomba fitondran'Andriamanitra sy ny fiasany. Tsy maintsy mampiasa ny herin-tsaina rehetra izahay. Niankina tamin'ny fahendrena avy amin'Andriamanitra teo amin'ny fandinihana natao. Tahaka izany koa raha nandinika n'ireo hevitra nozahatoetra ka nandalina an'izany teo anatrehan'ny fahazavan'ny ten'Andriamanitra sy ireo izay nasehon'Andriamanitra tamiko tamin'ny alalan'ny teniny sy ny fanambarana maro mba tsy ho voafitaka na hamitaka ny hafa. Napetraka ho fehezin'Andriamanitra ny sitrapo sy ny lalanay ary ny talao fatratra ny fanampiana izahay tsy zava-poana tsy akory nanaovana an'izany. Taona maro ny ainana fanandramana mangidy teo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra no nanjary nahafantarako madama White hoe ireo fihetsehana sandoka samihafa. Betsaka no nirahana ho any amin'ny toerana samihafa hitondra an'ilay hafatra manao hoe manana asa ho anao ao amin'ny toerana io ahako, momba anao ahako. Ary rehefa tonga ny fotoana dia nampitondray ny tompo hafatra ho an'ireo nahita fahitana sy nofy sandoka aho ary tamin'ireny tamin'ny herin'i Kristy nitondrako ny fanambarako araka izay nasain'ny tompo atao. Nandritra ny 5 taona no niaonako tamin'ny olona ny laza fa naray hafatra hananarana ny hafa avy amin'Andriamanitra. Niroborobo tokoa izany fitopoteny fatsatra amin'ny fivavahana izany hatramin'ny taona 1844. Niasa tamin'ny fomba maro Satana mba hampanjaka ny sandoka. Nisy fotoana izay nahatanteran'ireo toe-javatra nambaran'ny fahitana sandoka kanefa niseho mahadiso tanteraka an'izay mahakasika ny fotoana iverin'i Kristy, indrindra ny iverenan'i Kristy sy ny fifanarahan'ny androm-pahasoavana ary ireo toe-javatra ho avy. Hoy ny Luka 4:20 koa manao hoe koa tandremo ny fiainonareo. Izany no fampitandremana nataon'i Kristy. Mandinihy tsara, fantaro ny zavatra rehetra, izany ny toromarika avy amin'Andriamanitra. Moa ve isika hanaraka an'izany? Tena tokony hanaraka an'izany tsika. Tena tokony handinika hatrany ny fahamarinana rehetra. Tokony hitandrina ihany koa ny amin'ny zavatra haino, heno ny sofina rehetra ary handinika ny ten'Andriamanitra. Amen. Toa malala misaotra anao izay fa mbola menao izany teninao izany. Inay tokoa izay omena ny fanahinao masina fa anay manavaka ny tsara sy ny ratsy, ny marina sy ny sandoka ary ihany koa fa anay mandeha amin'ny fahamarinanao rery ihany. Anaran'i Jesosy. Amen. Salama tu isa
Aleluia.